Ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Faly miarabanareo mahatratra ity alahady maraina ity 15 ny volana septambra taona 2024. Mialoha ny andrenesantsika ny afatra zay atsoahana avy amin'ny tenin'ny soratra masina dia manasa antsika hivavaka daholo. Vavaka isika. Jesosy tonga ny fotoana indray zay hanatana tanàna ny vavanay mba ho fenonao, mangetahitanao ny fananay ary toy ny diera vavy mangetaheta amorony ony. Aza tsitsina aminay ny teninao, triaro ny lanitra ary midina eto ny lohanay. Vangio zay olona fantatrao fa sahaza sy tandrefa izao ka mila izany. Ianao no hiteny, ianao no ametraka ny teny ao am-bavako. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Jakoba. Jakoba toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa no soa azo rahalahy raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka nisy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany. Inona moa no soa azo am'izany? Ary raha toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba misy hanao hoe ianareo manam-pinoana ary izaho manana asa. Aseo amiko tsy amin'ny asa ny finoana ary izaho kosa haneho aminareo ny finoako amin'ny asako. Amen. Jakoba toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Androany tsika dia tojo an'ity texta perikopa atao amin'ny epistily ho an'i Jakoba ty, izay tsara marihana aloha fa raha ho an'ny protestanta manokana, indrindrandrindra ho an'ny loteranina toa zany, dia somary natao anjorom-bala zany epistily ho an'i Jakoba zany ho antsika protestanta, indrindrandrindra tsindriko manokana ho an'ny loteranina. Lotera matsy ny teny hoe ny epistily ho an'i Jakoba izy dia epistily mololo. Zany hoe vao miainga fotsiny zany ny fomba fandraisana l'epistily Jakoba dia ohatra fa somary apetraka en deuxième zone ilay epistily hoe maivana be, zany hoe epistily mololo zany. Satria izao no antony, raha ampitahina amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly, ny epistilyn'i Jakoba dia toa maivana ara-poto-pampianarana. Satria ny epistilyn'i Paoly dia manindry betsaka ny amin'ny atao hoe fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana. Ary isika moa mivoiny amin'ilay hoe hamarinana maimaim-poana amin'ny finoana ny olona fa tsy amin'ny asa, tsy vonjena amin'ny asa ny olona fa amin'ny finoana. Eto nefa rehefa mamaky ny epistily Jakoba dia toa ohatry ny hoe, za tsy miteny hoe zay, fa toa ohatry ny hoe ny asa indray no mikaonty. Dia izay indrindra nahatonga ny Martin Luther nametraka ny epistily ho an'i Jakoba ho de seconde zone ka nahatonga azy anteny hoe epistily mololo. Rehefa tena dinihina nefa dia fahadisoana lehibe ny fanaovana ankilabao an'ity epistily Jakoba ty raha vao izay no andraisana azy. Tsy mololo zany io dans le sens hoe maivana, fa hafa ny zavatra kendreny. Ny réformateur Martin Luther raha niteny an'izany dia noho ny amin'ny lafiny lalam-pamonjena no nahatonga azy niteny an'izany. Fa andeha ho dinihitsika hoe fa inona moa zany no hasarobidiny zao teny zao ho antsika.
eto ao dia zay mahatonga hoe tsika eto amin'ny RGL ao a de tsy fatorany dénomination mihitsy. Za zao de manana tendance lutheranina ny formationko kanefa eto ao dia laviko zay maha epistily mololo any Jakoba izay araky ny firazany luterazy fa mirona kokoa amin'ny hevitry ty teolojiana katolika anankiray ty aho zay milaza hoe ity epistily ho any Jakoba ty izy de tsy traité de morale, tsy hoe resaka kabary moralisateur tanareo le hoe be moraly le be fananarana fa manambara spiritualité ny olona anankiray ao amin'ny finoana, ny olona velomin'ny finoana raha ny epistily Jakoba ny lazaina dia mamiratra ho azy amin'ny asa zay ataony ety ivelany, tsy takina hanao asa, tsy entamina hanao asa. Donc zany tsy normal amin'ny Jakoba hoe ny olona na velomin'ny finoana de tafapetrapetraka fotsiny am'izao ao amin'ny misy azy. Io le mahatonga an'le fitenitsika matetika fitenitsika hoe zay aloha tsy roboka lalina amin'io asan'Andriamanitra io fa aleo zay ho kristianina tsotra. Amin'ny Jakoba tsy misy ny kristianina tsotra, soit ianao mafana, soit ianao mangatsiaka, tsy misy matimaty, soit ianao mainty, soit ianao fotsy, soit ianao mazava, soit ianao miaizina fa tsy eo anelanelany. Nefa de zay ny akamaroan'ny kristianina maro a Madagasikara mameno ny fiangonana, kristianina tsotsotra. Inona ny dikan'izany kristianina tsotsotra zany? Tsy misy zany, tsy misy ny elanelam-panahy. Dikan'izay ny tiany Jakoba lazaina de hoe raha olona velomin'ny finoana satria finoana io tompoko dia c'est une force. Pistis ny dikany hoe finoana. Ary ama force azy, ama angovo azy, ama hery azy dia io hery io angovo io tsy voatananao, c'est comme du feu. Ary ny afo rehefa mirehitra tsy maintsy tazany ety ivelany ny hazavana. Marina fa tsy ny fahazavana no inona fa le afo, kanefa tsy possible tsy hazava ny afo mirehitra. Izay no mahatonga an'le teolojiana katolika eto miteny hoe non, tsy resaka morale eto na miteny izy eto hoe raha misy olona tsy mihinan-kanina izy eo amin'ny mpiara-mivavaka aminareo na olo ohatry zany dia hiteny fotsiny ve anao izy mandehana ny fiadanana. Non, tsy resaka morale zany fa resaka spiritualité. Eto zany dia avahana tsara ny atao hoe asa tsara sy asa soa. Efa naveritsika foana zay teto amin'ity pejy ity. Ny mpanaraka ny pejy RGL mahay manavaka ny atao hoe asa tsara sy asa soa. Ho an'izay mbola tsy naheno na efa naheno fa tsy mahazo de averiko indray. Ny asa soa de le hoe andeha aho, ny olona rehetra afaka manao asa soa. Ny karana manao asa soa isaky ny zoma izy mamahana mahantra. Ny fikambanana mpanao politika manao asa soa. Ny fikambanana tahaka an'ireny hoe Lions Club, Son Optimiste International, Rotary Club manao asa soa, tsy manao asa tsara ireny fa manao asa soa, œuvre caritative. Donc ny olona rehetra afaka manao ny asa soa. Fa nilazainy Jakoba eto dia ny mino dia tsy manao asa soa fa manao asa tsara. Anjaratsika zany mirectifier ny asa zay ataotsika raha ohatra ka ao anaty fikambanana kristianina ianareo na fiangonana, misy miteny hoe andaotsika hanao asa hanao asa soa ka hizara sakafo ny mahantra, andeha mpitafy. Tsisy maharatsy an'izany fa avao tsara hoe asa soa ve io ataonareo io sa asa tsara. Inona ny mampiavaka azy? Ny asa soa dia herim-po, herin-tsaina. Hoe manam-bola aho mba mampalahelo ao le olona de andeha hanao asa soa aho. Fa ny asa tsara dia asa vokatry ny finoana. Izay baikio ny finoana fa tsy baikio ny atao hoe règlement intérieur, tsy hoe baikio ny atao hoe discipline fa ny finoana no baiko azy. Ka ny zavatra zay tiany Jakoba ampitaina amintsika eto de zao hoe ataony mazava tsara ary tena ho hitatsika mazava tsara eto amin'ny alalan'izao fampianarana zao hoe ny asa tsara dia reo asa izay ateraky ny finoana.
ny asa soa de zay ateraky ny conscience humaine. Samy hafa zany. Io le mahatonga ny olo amy teny hoe samy mba manana fieritreretana, materitreritra ve reny olona reny, ka mijery fotsiny ny mpiray tanyrazana aminy ka mijery fahorian'ny olona. Ka ianao raha manao appel ny conscience ny olona, ny conscience ny olona nefa lo e. Tsy possible mihitsy ny conscience humaine afaka anao asa tsara, asa soa no vitany. De na izy voatery manao an'le asa satria zay ny fitsipika anatin'ny fanarahana amin'ny fikambanana, na izy manao zany mba ahita sitraka eo amasin'ny mpitazana. Ary zay nahatonga any Lutera sarotiny amin'le teny hoe epistily mololo, satria tsy azo antoka ny œuvre caritative ataon'ny olona na ino io, tsy miankina amin'le somme, tsy hoe nanome vola be izy de ho zany hoe tena olon'Andriamanitra reny. Esoro anatin'ny saintsika mihitsy hoe satria navita be teo fiarahamonina le olona, satria nanampy olona mahantra be de be de zany ka tena olombelona, zany ka tena olon'Andriamanitra. Sia diso isika raha izay no maridrefy andrefesantsika ny maha olon'Andriamanitra azy, satria ny conscience ny olona, ny conscience ny olona dia efa simba ny ota. Ary mialatsiny raha hamerina ny citation nataony Martin Luther zay mavesatra de mavesatra tokoa, kanefa tsy maintsy holazaiko eto de hoe la raison de l'homme est la putain du diable. La raison humaine est la putain du diable. Inona ny tiano tenenina am'zany? Ny conscience ny olona de efa namidy toy ny mpivarotena tamy satana, zany hoe efa lo. Ary na ny zavatra zay everina ho tsara ataony dia tsisy azo antoka ozy izy Lutera fa misy motivation impure foana ao ambadika. Mety teny amiko ianao za tsy manana kajikajy politika zany manao an'io raha manao asa solona io, za tsy manana kajikajy na hoe te hisehoseho zany. D'accord, andao hoe tsy anananao zany, fa na tianao na tsy tianao ao anatinao ao une partie ao aminao misy an'le hoe mitady karazana forme de reconnaissance. Le reconnaissance tsy voatery ny mpitazana fa ianao ihany no afapo, zany hoe afapo tam'le asa soa nataoko aho. Rien que ça de efa impure eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy natao hisolazevana ny conscience ny fanaovana asa soa, ny asa tsara, ny asa soa no manao an'izany. Be dehibe ne am'ireo olona mpanefoefo, mpanambola toa manao asa soa ireo pour racheter une conscience. Mieritreritra ny sasany fa azo ataony manao blanchissement de morale, zany hoe manao ny afera malotony ihany izy, manao ny bezina malotony ihany izy, mamon'olona any izy, mangalatry olona any izy, miexploiter olona any izy, de aveo izy rapitso manao asa soa kely ho an'ireo mahantra any ambany tunnel, manampy kely ireo mahantra ery am Père Pedro, manampy kely ireo mahantra any am'ireo fiangonana misy toby, de ozy izy hoe mikipy amin'iny mason'Andriamanitra ny amin'ny fitadiavam-bolantsika maloto. Azafady tompoko. On ne peut pas corrompre Dieu par nos œuvres caritatives. Izay no lazainy eto mahatonga ny Paul sarotiny amin'io, ka raha iverenana na ny Jaone eto na ny Jakoba eto de hoe ny asa tsara izay fikarakaranao ny olona sahirana na ny fanasoavanao ny mpiara-mivavaka aminao na ny olona manodidina anao dia tokony ateraky ny finoana, satria finoana io dia énergie manosika ny olona anao zavatra. Tsy zay ve nolazainy Paul amin'ny Korinthiana faharoa toko 5 andininy 4:10 manao hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Raha vo tsy zay no manery anao manao an'le asa dia verimaina fotsiny zany na des milliards et des milliards.
raha dinihina amin'ny teny fototra lalindalina kokoa le hoe fitiavan'ny Kristy manery dia mbola lazaina izy hoe ny l'amour du Christ nous presse de partout. Tsy misy motifa hafa akoatry ny fitiavan'ny Kristy no manery azy. Ary za manokana manao constat personnel ny amin'ny fandinihako ny fiainan'ny protestantisme am'izao fotoana zao maneran-tany, dia mahatsikaritra hoe nasiana cloison eo anelanelan'ny asa tsara sy ny asa soa eo amin'ny tsika protestante, satria tellement tsika protestante efa traumatisé tam'le resaka hoe vidina ny famelan-kely ka tamin'ny fanaovana asa tsara, fanaovana asa soa zafady. Ohatra zao aty Europa zao mba nitety firenena Europeana maromaro eny fa ny zavatra tsikaritrro de zao hoe ny akabiazan'ny toriteny ao anatin'ireny fiangonana atao fiangonana dehibe na fiangonana réformé historique reny dia lasa ohatra ny envolé to philosophique no atao any, lasa ohatra ny hoe coaching ary na milieu évangélique charismatique ny zavatra henonao am'izao fotoana zao efa miglissé makany ny toriteny tsy mitory filazantsara fa mitory coaching. Hoe raha manao an'izao ianao izao ny tsy ambaratelo mila manao an'izao ianao dia misokatra ho anao ny fitahin'Andriamanitra. Hoe raha mahavita asa soa be dehibe toy zao ianareo, raha mahafoy ho an'Andriamanitra ianareo dia mitahy anareo Andriamanitra. Jereo am'ireny valopy reny rehefa tonga ny any am-piangonana hoe ezaky ny vokovoko manga, ezaky ny sampana kristianina tanora zao, dia ampiasaina daholo zao verset zao hoe zay mahafoy ho an'Andriamanitra dia mitombo harena. Fa nga tsy matoky ny finoan'le olona isika no mila borosina akolaka, lasa amidy, lasa tambazana, fitahina ny olona vao manao asa. Eo ny tsy mampety an'le izy. Ny olona velomin'ny finoana tompoko dia tsy mila miteny hoe asehoy aminay ny asanao na koa hoe asehoy amin'ny finoana ny asanao. Ny olona velomin'ny finoana tsy miandry baikona vao manao asa tsara. Ny olona velomin'ny finoana tsy miandry entanina vao manao asa tsara. Fa ilay fahazavana zay no raisiny, ilay finoana zay no tolotra azy, dia io no mibaiko azy, maniraka azy am'izay tokony ataony rehetrarehetra. Izay mahatonga ny tenin'ny Jesosy any am'Jana toko 19 andininy faha 1 amby 30 ka hatramin'ny faha 2 amby 30 manao hoe raha aoka ny teny raha vakiliko vetivety Jana toko 19 andininy faha 1 amby 30 sy 2 amby 30. Ny anaran'i Jesosy. De hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Amin'ny teny frantsay izy mazava be, ozy hoe si vous demeurez dans ma parole. Io le hoe raha maharitra, le maharitra mantsy ohatrany lasa persévérance, fa tsy persévérance no resana eto, fa demeurer, raha mitoetra, raha milona. Tanareo le olona manao bain, ohatra ny reo mianatra teny pirenena anankiray raha te ahay an'le teny anglisy na teny frantsay na teny sinoa, hafa kokoa ny olona manao bain de langue, zany hoe mandeha any am'le firenena miteny an'le teny ianao dia miosina sy mifandray miaraka amin'ny olona eo, zay le manao bain. Sy ny olona hoe mianatra an'le langue ianao tany amina école anankiray mahay be, malaza be, fa tsy mitovy ny résultat ny olona mianatra ela be an'le langue sy le olona manao bain de langue, lasa lavitra kokoa le nanao bain. De zay no lazaina eto hoe tsy zay olona mianatra ny teniko
fa zay olona milona amin'ny teniko. Imbibe, tanao zany imbibe zany zavatra anankiray aroboka ao anatin'rano dia vontosiny le rano. Izay no lazainy Jesosy eto hoe si vous demeurez dans ma parole, raha mitoetra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ary ny marina no afaka anareo tsy mandevo. Zany hoe fantany amin'izay ny marina, ary rehefa fantany marina dia tsy andevoziny tahotra izy. Inona le tahotra eto? Tsy ampitahoriny olona amin'ny hoe raha mahafoy ny ampafolo ny fanananao ianao dia ho tahin'Andriamanitra. Raha mandray anjara amin'ity ezaka ty ianao dia azo fitahin'Andriamanitra. Tsy ampitahorina amin'izany satria fantany marina, satria izy milona ao anatin'le marina. Kanefa kosa io marina zay ilomanosany io, izay itoerany io, io no tsy mamela azy hipetrapetraka koa izy Jakoba. Donc de l'autre côté koa zany tsy normal hoe olona nandray mazava sy ny olona ao amin'ny mazava no tsy manao na inona fa hoe za efa ao amin'ny finoanan Jesosy, ampy any finoko an Jesosy, tsy mahavonjy ny asa, no zany dia mipetraka fosiny am'izao bras croisé eo amin'ny salon, dia manaraka ny RGL rehefa tonga ny zoma catéchisme d'adulte, manaraka ny logos rehefa lahady dia ampy any finoako. Tsy normal zany. Fa ny olona velominy finoana dia izy manontany tenany hoe inona no avaliko an Jehova no ny soa rehetra zay nataony tamiko. Salamo 2:1. Tsy raha manatombontsozona io ka ny tokony hiteny aminao hoe ataovy ity. Tsy tokony pastera anareo no mibaiko anao hoe mba manaova an'izao. Tsy tokony olona avy ety ivelany no mitaky aminao zay tokony ho ataonao, fa ianao no mamotania ny tenanao. Inona no avaliko anao Jehova no ny soa rehetra nataoko taminao. Dia ho fantatrao zay tokony ataonao. Izay no lazainy Jakoba eto. Maty ny finoana tsy misy asa. Ny tiany lazaina dia hoe tsy hoe kory hoe raha tsy miasa ianao dia maty ny finoanao, tsy zay. Fa ozy izy hoe raha olona velominy finoana, tsy possible tsy mamokatra. Tsy possible. Ohatran'io voninkazo karakarainao anatin'ny zaridainanao io, tondranao rano isan'andro, asianao zezika, avahanao, asianao an'ity karazany rehetra ity. Impossible ny mahatonga an'io voninkazo io tsy amelana. Matoy io zany tsy mamelana, marary io zany. Zay no zavatra lazainy Jakoba eto. Zay vao azoko amin'izay ny hamamilay teny ao amin'ny tenin'ny testamenta taloha, ilay teny ao amin'ny Isaia 2:17, akory ny atsara ny tongotry ry mitondra ny teny soa mahafaly. Akory ny atsara ny tongotry ry mitondra ny teny soa mahafaly. Isaia 2:17. Inona ny antony mahatonga azy milaza an'izany? Izay rehetra nandray ny teny tompoko dia faly. Ary fifaliana ny raisiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra io tsy mamela azy hipetrapetraka amin'izao. Tsy mamela azy hitomoemoepona amin'izao. Tsy mahagaga raha mare matetika rehefa mifampiresaka amin'ny olona na misy olona manoratra aminay na miresaka aminay dia hoe tena tsy napoziko pastora hoe za zao no hanao an'izao asa zao ndray andro. Tsy nieritreritra hanao an'izao asa resaiko io zany asa fanompo. Zay ane le herin'ny finoana. Ny finoana ane mamiraka anao any amin'izay tsy tianao atao akory. Ary matetika any amina zavatra zay tsy maha alezy anao no ampanaovin'le finoananao, satria izay le asan'ny finoana. Le teny amin'ny soratra masina hoe hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy. Hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy. Tsy hoe kory hoe manao blisy blasy bla ohatra fiteny zalaly hoe fitenin'anjely. Fa na zavatra tsy fiteniny io, zavatra tsy fanaony io, zavatra tsy dans ses habitudes io, fa lasa ataony noho ny finoana izay maniraka azy hanao zany. Zahay izay mijoro ny vavolombelona eto aminareo zao na manao ny asan'Andriamanitra eto zao, zavatra tsy nieritreretina ho atao mihitsy ane zao hoe.
tsy tao anatin'ny kajikajy sy ny eritreritra mihitsy ny hoe andeha hanao an'ity sy ty sy ty fa izay le izy tsy avelany io finoana io tafapetraka ianao. Zay le hoe mahafindra tendrombohitra mihitsy. Ny finoana kely toy ny voatsinapy mahafindra tendrombohitra. Sens rhétorique no hevitry ny teny iny fa tsy hoe kory hoe atao ina moa ny tendrombohitra no baikoana hifindra ny an-dranomasina. Fa ny tiano tenena hoe na ny zavatra impossible tsy nieritreretinao ho atao dia ho ataonao. Zay le hoe hamindra tendrombohitra, lay finoana zay natolotra anao hamindra tendrombohitra. Hanao ny tsy fanaonao ianao dans le sens hoe zavatra mety zavatra na allergique anao mihitsy zany. Ohatrany hoe za jamais anao an'izao. Ozy nga Didier Ratsiraka zay tamin'ny fahavelo, ne dites jamais jamais en politique. Za ndray ny teny eto hoe paraphraseko ny teny nga Ratsiraka hoe ne dites jamais jamais avec Dieu. Mandehana am'izay anyrako anao ianao izy izy. Zay le olona hoe finoana mamindra tendrombohitra. Donc zany rafitinina zay voalaza zay de ny hoe velominy ny finoantsika ary finoana io tsy mamela atsika hipetrapetraka. Io finoana io mahatonga atsika hanao zavatra mihoatra noho zay nieritreretina amitsika ary finoana io tsy miandry baikona am'izay tokony ataony na entanina am'izay tokony nataony fa ny finoana dia tanan'Andriamanitra manangy atsika ho amin'ny asany. Dia famaranako azy le tenin'ny mpanao salamo hoe inona no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetra izay nataony tamiko. Eo zany ny fanontanianao ataovy hoe devoir anao zany eto pratika. Ny théologie pratique. Inona no ny soa rehetra nataonao tamiko, inona no havaliko anao Jehova. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Babako sika. Saotra dera laza voninahitra ho anao Andriamanitra ay, zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Misaotra anao zahay fa ianao no mamelona anay amin'ny teninao. Ianao no mamoha anay amin'ny torimasom-pananay. Ka ny finoana zay nomenao anay, azavelanao ho tafandrimandry fa hametra-panontaniana mandrakariva inona ny soa avalinay anao noho reo soa rehetra zay nomenao anay. Tompo, mifona aminao zay raha ohatra ka miandry baikona mandrakariva. Mifona aminao zay raha miandry entanina mandrakariva. Fa izay nandray ny mazava de mahalala zay lalakombany. Ka hareny feonao avy ao an-damosiny sy ao atsofiny hoe ity ny lalana ka andehana. Misaotra Jesosy. Amen. De samy tain'Andriamanitra mirary soa atsika mianakavy, manome fotoana atsika amin'ny hery tozo indray raha sitrapon'Andriamanitra. Enao matompo.